Fa mampatsiahy kosa ny fikambanana Lucadro izay miady amin'ny fisotroana sy fidoroana zava-mahadomelina azafady fa andro natokana tsy fohana sigara ny sabotsy 1 Mey ho avy izao. Nambaran'ity fikambanana ity moa fa mitombo isa ireo tanora izay tafiditra ao anatin'izay fidoroana zava-mahadomelina izay amin'izao fotoana izao. Ny andinindininy ary. Ny tanora no tena lasibatra amin'ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelina eto amintsika, hoy ny fikambanana Lucadro izay miady amin'ny fisotroana sy fidorohana zava-mahadomelina. Ny 5,500 tanora eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 20 taona no tena lasibatra amin'izany, araka ny tatitra nataon'ny filohan'ny fikambanana Lucadro. Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia ny fahampitehan'ny tanora amin'ny fisotroana sy fifohana zava-mahadomelina dia manana anjara asa amin'izany izay manentana ny tanora nany olon-dehibe indrindra moa fa ny hoavin'ireto ankizy izay vao misandratra dia manana eritreritra izay fa mba entina hanamarika an'izany 1 Mey zany izay journée mondiale santé tabac dia mieritreritra izay fa homarianay io nelanetsika anakiraika eo am-pandaminana izay mahakasikasika an'izay mba ho fanairana ny mponina rehetra mba isorohana zany ny mety iseho amin'ity tranga mahakasika ny zava-mahadomelina ity eto Madagasikara. Momba ny sigara manokana, raha ny tatitra navoakan'ny OMS farany maneran-tany dia olona 9 tapitrisa isan-taona no mamoy ny ainy noho ny fifohana sigara, ary tombanana hiakatra 9 tapitrisa izany amin'ny taona 30 raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra. Antony izay anentanan'ny OMS amin'ity taona ity ny firenena rehetra mba hampiakatra ny hetra momba ny sigara. Ny 30 Mey ho avy izao no ankalaza ny andro iraisam-pirenena amin'ny tsy hifohana sigara, ary ny 20 Jona kosa no andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny rongony. Eo anelanelan'ireo fotoan'ireo dia isatrany ny hetsika fanentanana ny olona momba ny zava-doza teraky ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelina tanterahan'ny fikambanana Lucadro.